Ho an'ny taranja haltérophilie indray dia tsy ny lalaon'ny nosy ihany no manina ho an'ity fédérationna malagasy ny taranja fibatahana fonjam-by ity, fa eo ihany koa ny lalao afrikanina ho an'ny tanora. Atsaivina fa anisan'ny taranja iray aombiazan'ny malagasy ity fibatahana fonjam-by ity, na ho an'ny fifananana régional aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana, na ho an'ny fifananana continentaly aty Afrika, indrindra moa ho amin'ny fifananana maneran-tany dia mitondra vokatra tsara hatrany izany fibatahana fonjam-by malagasy izany. Efa tena mandeha ny fanomanana satria amina phase-na mise au point zay raha ny entraînement périodique zany dia reo dia ana phase-na compétition zao no hoan'ny anao efa vonona daholo zay. Tsy ny lalaon'ny nosy ihany no manina reto ohatrany ahoana ny fampiarahana izay fanomanana izay arakaraka le compétition atao misy fandaminana ve amin'izay samy mitovy ihany ny zavatra omenana ankizy. Tsy mitovy amelokan'izay maître manahoana ny itsinjarana zany an'ireo atleta miantrika lalaon'ny nosy manao ny jeux africain miresaka qualification. Izy io zany misy catégorie de poids manomboka any amin'ny 55 kg jusqu'any amin'ny poids lourd any amin'ny plus de tsika 89 kg fara satria tsika tsy manana poids lourd ngeza be. Zay zany déroulement hoe efa de misy koa ny élément izay ho any Chine zay ho avy tsy ho ela io ny ahafantarana hoe anaovana am'izao farany hoe izavo mandeha satria mbola tsy fantatra ny tena performance ny avany dia mbola mety misy katsikady zany tsy maintsy atao. Amin'ny lafin'ny fanazara tena teo misy mizara roa tokoa ny fanomanana eto satria ho an'ny manao jeux africain zany hoan'ny jeune zay atao any amin'ny volana septembre dia misy anankiroa fanomanana fa tsy mitovy satria miditra pré-compétition zany zay raha amin'ny entraînement périodique fa tsy mitovy. Neny reto zany efa compétition satria 2 semaines sisa no any amin'ny Jeux des Îles fa neny reto mbola miankina amin'ny resaka rappel technique dia mouvement technique renforcement musculaire dia tsy mitovy mihitsy satria reto isaka zany hiatra compétition fa reto mbola manomana tsikelikely fa tsy maintsy hiditra amin'izay ihany izy rehefa tonga ny akaiky dia akaiky ny fanomanana ny jeux africain. Raha iverenana kely tamin'ny lasa anisan'ny misy volamena maro edivana ao anatin'ny taranja fibatahana fonjam-by, firy ny azonareo tamin'ny Jeux des Îles farany ary firy ny mety atenaitsika amin'ny to? Jeux des Îles farany aloha za tsy anisan'ny entraîneur national atao nefa fantako ihany fa misy maromaro enina 7 8 9 mety eo amin'ny folo zany ny azonay tamin'izay fa amin'ity efa mihatsara miavoatra le haltérophilie fa ny adversaire efa fantatra fa tsy maintsy atao ny kajikajy ahafahana mandrombaka betsaka fa betsaka ny azo meday.